Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Tsy izay heverinao fa mety aminao akory dia mahasoanao ka ho tanterahan'Andriamanitra aminao avokoa, fa Andriamanitra efa manana planina lehibe ho anao ary mahafantatra izay mahasoanao indrindra. Andriamanitra mantsy rehefa manome dia manome anao izay tsara indrindra. Eny, mety ho be ireo fitsapana mitranga ka mahatonga anao heritreritra fa tsy miaino anao Andriamanitra, kanefa diso izany fiheverana izany. Matetika ihany koa toa rehefa tsy mifanaraka amin'ny saintsika ny zavatra mitranga dia lazaintsika fa ratsy foana izany, kanefa mety ho izay indrindra ny mahasoantsika. Averina fa manana planina ho antsika tsirairay avy Andriamanitra. Indraindray dia mety homena anao tsikelikely izany satria misy fampianarana tiany homena antsika. Koa mahareta ary azadino ny mivavaka hatrany. Fa izaho mahalala ny hevitra hiverako anareo ho Jehova, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Jeremia 7:20. Miteny Baiboly hanisan'andro mofonaina raisoavampo fazamalaina fatomotrany andro izay ilay onja ny fanantenana. Alasara ny faminanian'ny Baiboly. alasara ny faminanian'ny Baiboly. Fianarana mitohitohy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly no man'ny radio Adventista iraisany pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Iza marina moa Babilôna? Iza le Babilôna ara-panahy ankehitriny? Nahoana no asain'Andriamanitra miala ao Babilôna sika mialohan'ny vinindra eny amin'ny rahony lanitra? Manasanao ary anaraka famelabelarana ara-tsoatra masina atolotro ny foiben'ny radio Adventista iraisam-pirenena na ny AWR no man'ny Camille Otman filoha lefitry ny AWR. Ny namanao Eliandry amin'ny tantsoa no olotra izany amin'ny teny malagasy. Dia misaotranao manaraka tsy tapaka ity fandarana manokana no man'ny foibe ny radio AWR ity. Azo antoka fa hitondra hery ho anao izany. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny tantsoa. Ny anarantsika teto ny antso mazava dia mazava ataon'Andriamanitra izay tena tia azy ary tsy te ho renoka ao anaty fitaka mba hivoaka ao Babilôna ara-panahy. Tena ilainy tsirairay amintsika fantatra tsara izany le hoe izay Babilôna izay mba hahafahako miala ao. Ankoatr'izay fa ny anarantsika teto mahakasika an'izany Babilôna izany dia mbola misy toetoetra hafa tsy maintsy fantaritsika mahakasika an'ity Babilôna ity izay rafitra ra-pivavahana. Babilôna dia ivon'ny fivavahana tamin'ny sary. Izay zany no toetra anankiray mampiavaka azy koa. Ivon'ny fivavahana tamin'ny sary nandritry ny vanim-potoana ny testamenta taloha
manontolo fa dia mbola mitoy amin'ny endriny moderna izany amin'izao fotoana izao ary izay no mahavoafitaka ny olona maro mba hatakarantsika lalindalina kokoa ny misterin'ny babilôna lehibe voalaza ao amin'ny apokalipsy 7 dia andeha isika hanangona sary ao amin'ny babilôny testamenta taloha ny roborobo ny fivavahana tamin'ny sary tao babilôna jesosy kosa nefa dia manasantsika akeo amin'ny mivantana fa tsy navelany ho elany elan'ny sary na ny sary vongana na sary hitamaso isika tsy tia ny ho elany elan'ny izaniza ny fifandraisantsika aminy tsy tokony isy na inona manelanelana antsika aminy tsy ilaina ny manatona an' jesosy amin'ny alalan'ny mpanalalana mpanelanelana na olona na zavatra tena tianao ane izy ka tiany raha hifandray aminy mivantana ianao tsy misy zavatra tokony hanelanelana anao sy ny mpamonjinao ary efa tsinjon'andriamanitra milony ny toejavatra tahaka an'izany dia nataony ao anatiny 10 mihitsy zany toejavatra izany ny fandrarana antsika tsy ankohaka na hivavaka amina sariny zavatra voasokotra zao voalaza ao amin'ny Exodus 20:4-5 manamarina an'izany aza manao sariny zavatra voasokotra ho anao na mety ho endriky ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony na izay ety amin'ny tany ambany na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany aza menkohoka eo anatrehiny ary aza manompo azy fa izao Jehovahandriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro heninao ve zany mazavany izany hoy Jesosy aza mampiasa sary amin'ny fiankofa nataonao amin'Andriamanitra tepoka tena nampiasa sary be dehibe tokoa mantsy babilôna ary maro tamin'izy ireny no avy amin'ny fanompo-tsampy zay nentina tany Roma rehefa zany dia ny soko mangina tao amin'ny fiangonana kristianina ireo rain'ny fiangonana sy ireo mpitarika dia nihevitra nyreny sary ireny ho masina sy voatokana dia averin'ny baiboly mazava tsara fa iray ihany ny mpanalalana eo amin'Andriamanitra sy ny olona dia Jesosy izany ny famonjena sy ny famonjenanao sy ny lalanao makany amin'ny fiainana mandrakizay dia amin'ny alalany irery ihany fa tsy amin'ny alalana olombelona zay mety manota mety maty ohatratsika na iza izy na iza zao no ambaran'i Jesosy eo amin'ny Jaona 4:9 izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona makany amin'ny iray afa-tsy amin'ny alalako izy mivantana dia zao no hanamafisana an'izany amin'ny Jaona 5:20 fa raha tsy mino ianareo fa izano izy dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo dia nataony Petera nanakoako ireo teny ireo rehefa nitoroteny izy ao amin'ny asan'ny apôstôly 4:12 asan'ny apôstôly 4:12 aza donoina itony tokosy andininy manokana itony ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona zay ahazoantsika famonjena tsy mazava ve zany tsy misy famonjena amin'ny hafa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona zay ahazoantsika famonjena ary dia azagaga ianao raha misy tetikasa hanapotehana an'io baiboly io hanolona an'io baiboly io efa renao ve zany lazaina fa efa lany andro mila mizazoro mila mpifanarahana amin'ny toetrandro hono isika no mila mampifanaraka ny fiainantsika amin'izay voalazan'ny baiboly raha tiatsika ny afantatra ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary ho vonona amin'izay zavatra hitranga ary tsy maintsy mitranga tsy ho ela be dehibe ny olona manara-drian-drano fotsiny amin'ny fanompoana an'Andriamanitra fa tsy mamantatra izay asain'Andriamanitra ataony dia latsaka ho azy ao anatin'ny vovony Satana antapitrisandreo kristianina no manaja ireo sary ireo ho zavatra azo hivavahana satria izay nampianarina azy fisandohana nifo izany ary hanakana anao hanalavitra ilay hanitokana tena afaka mamonjy anao
zany no anankiray amin'ny fitaka lehibe ataony satana ankehitriny mba hanakonana ny sain'ny olona tsy ahita ny fahamarinany tenin'andriamanitra. Ny toetra lehibe anankiray hafa ananany Babilôna fahiny ary miseho amin'ny endriny moderna ankehitriny izay tsara ho fantatsika koa dia ity: izy no fohibe ny fampianaran-diso momba ny fahafatesana. Mampianatra fampianaran-diso izy ny amin'izay mitranga rehefa maty ny olona anankiray. Avy tao no nahazona ny fotom-pampianaran'ny mpanompo sampy izay milaza fa tsy maty ny fanahin'ny olona na maty aza ilay olona. Ny hevi-diso milaza fa velona ny maty dia lainga izay milaza fa rehefa maty ianao dia misy fanahy tsy mety maty avy aminao izay velona mandrakizay mandeha miriri eny ananiny eny. Efa nianarantsika teo aloha fa satana ny tompon'io fampianaran-diso mba hahafahany mamitaka antsika. Tsy avy amin'ny fivavahana kristianina marina izany ary tena tsy avy amin'ny baiboly mihitsy. Afaka miverina soamatsara amin'ireo famelabelarana izay efa natao teto teo aloha isika mikasika an'izany maty izany, manao ny toetra ny olona rehefa maty, fa mazava amin'ny voalazan'ny ten'Andriamanitra mikasika an'izany. Ary izay ny tanjon'izao famelabelarana izao anie ny amerina antsika amin'ny baiboly 100%. Tianao ny ahazo ireo fandarana efa nandeha teo aloha na maniry andalina bebe kokoa ny soratra masina ianao? Ireto ary nindroy ahafahanao miditra amin'izany: awr.org na feofanantenana.org. Ny pejy Facebook kosa Feo fanantenana, mitambatra ny fanoratra azy. Voatsy ela kory izay dia nisy mpiara-miasa ny tantara tamiko fa nisy vehivavy kristianina fantany tsara mipetraka ny avaratry Madagasikara any. Nisehoana lehilahy anankiray izay efa maty ary nalevina herinandro taloha ny sehoany taminy. Rehefa natory izy ndray alina ity ramatoa ity izany dia gaga raha nahitan'io lehilahy io nijoro teo am-baravarany trano, izany hoe efa tafiditra ao an-trano. Ilay varavarana nefa mikatona tsara no heveriny mantsy hoe olona mamaky trano hamono natahaka an'izany. Dia gaga izy fa nanatona azy moramora ilay rangahy dia nandohalika teo akaikiny sady nitaloha taminy hoe vonjeo aho fa marary ny atoko sy ny valahako rehefa matory aho. Rehefa nandinika azy tsara ilay ramatoa dia tadidiny fa ilay rangahy efa maty sy nalevina herinandro lasa ity miseho aminy ity. Soa ihany fa efa nianatra tsara momba ny toetry ny maty arak'izay ampianarin'ny baiboly azy ity ramatoa ity. Ary fantany tsara fa satana maka ny endrika ilay rangahy efa maty io. Dia izao no navaliny azy: satana maka endrika olona efa maty ianao. Fa amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta miala eto. Dia nanjavona avy hatrany ilay olona, nanjavona. Ny ampitson'iny a dia nisy naman'io ramatoa io izay mipetraka lavitra dia lavitra azy, fa niakatra teo an-tanàna dia tafahoana taminy. Dia nitantarainy taminy ny fisehoan'io rangahy efa maty io taminy tamin'ny alina. Taitra koa nefa ilay ramatoa rehefa nandrian'izany satria tena niseho taminy koa io rangahy io alina io ihany, ary ny magaga dia tamin'ny ora mifanakaiky no nisehony koa tamin'ity ramatoa anankiray ity. Fa nolazainy fa dia nyroany ihany koa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia nanjavona. Hitanao amin'izany fa na kristianina efa mahalala tsara ilay fitaka aza dia mbola andraman'ny satana fitahana. Ny tena mahavoafitaka ny olona dia izao: fantatsika fa ny namoronan'Andriamanitra ny olona dia vovoka nasiany fofinaina. Vovoka no nyvolavolain'Andriamanitra dia nasiany fofinaina, mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy. Rehefa maty ny olona anankiray dia miverina mahadiodio any amin'Andriamanitra ilay fofinaina izay namelomany an'ilay olona. Tsy misy fangarony, tsy ny fanahin'ilay olona ny velona sy miakatra any an-danitra, fa ilay fofinaina avy amin'Andriamanitra tsy misy fangarony. Mazava mivolaza Pitoroteny 12:7. Ny vovoka dia hiverina amin'ny tany toy ny teo, fa ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra
zay nanome iny fa araka ny efa ny anarantsika teto dia anisan'ny mahasarotra ny fandraisantsika malagasy azy indrindraindrindra dia satria adikaantsika fanahy avokoa na ny fanahy amina na ny fanahy esprit ny toetra ohatra dia raisintsika hoe fanahy fofinaina fanahy ny angatra fanahy ny fanahy masina fanahy kanefa miavaka tsara mihitsy ireo amin'ny dikateny hafa na ny dikateny fototra na ndikana amin'ny baiboly ka mila mianatra tsara sika mba tsy ho voafitaka satria ny olona mino ny fanahy tsy mety maty ene dia be dehibe mihitsy ny fitaka azony satana tao aminy andeny isika hijery fitaka anankiray izay efa nahazony jiosy fahiny ary nampitain'Andriamanitra tamin'ny Ezekela le 4 ao amin'ny Ezekela 4:17 sy 14 Ezekela 4:17 mbola hita fahavetavetana lehibe izay ataony koa ianao zany hoe zavatra maharikoriko ataon'ireo olona ireo dia nentiny eo anoloany vavahadiny trano Jehova izay manatrika ny avaratra aho ary indreo nisy vehivavy nipetraka teo nitomany any Tamoza fa iza moa Tamoza hoy ianao Tamoza dia Andriamanitra ny zava-maniry ny mpanompo sampy tamin'izany fotoana izany jereo anie ny fomba hidiran'ny fanompo-tsampy teo anivon'ny zanak'Israely reto vehivavy reto dia nipetraka ny tomany any Tamoza nino ny Babilonianina fa rehefa maizina mantsy ny ririnina sy ny lanitra ary lavabe ny alina dia mato ny Tamoza kanefa milohataona dia hitsangana amin'ny maty Tamoza ary nisy tamin'ireo vahoaka an'Andriamanitra jiosy nanaiky an'izany hevi-diso avy any Babilôna izany izay ny vantana avy amin'ny mpanompo sampy izany no anambarany Ezekela fa my fiankofan'izy ireo amin'ny Tamoza dia mivavaka amin'ny maty izy ireo betsaka ny mbola mivavaka amin'ny maty vokatry ny tsy fahalalana vokatry ny fiheverana fa tena tsy maty tanteraka le olona ny fotom-pinoana diso momba ny fahaveloman'ny maty sy ny fanahy tsy mety maty dia nandady tsy moramora nakao amin'ny fiangonana ny testamenta taloha avy amin'ny fanompo-tsampy ary mbola izany no miseho amin'izao fotoana izao mampitandrina antsika ange ny tenin'Andriamanitra voasoratra ireny ho fananarana antsika amin'izao fotoana izao hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ahoana hoy ny Mpitoroteny 7:5 fampatsiahivana izay efa nianarantsika ity Mpitoroteny 7:5 fa fantatry ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona ary tsy manana valim-pity intsony izy hadino ny fahatsirovana azy nylangany Satana voalohany tamin'ny olombelona anie dia izay tsy ho faty sy akory ianareo riheva inona ny tiany tenenina mandainga Andriamanitra tsy ho faty izany ianareo na mandika ny didiny nareo tsy olana tsy maty izany nareo mainka azy nareo lasa mitovy aminy ary mario fa takan'izany foana ny endriky ny fakapanahy izay entin'ny Satana efa nanana ny Adama sy Eva ny zavatra rehetra tena feno kanefa asainy devoly mitsiriritra izay tsy hananana izy ary tsy ho azony atao mihitsy ny manana azy satria any mpamorona irery ihany zavatra izay efa nitsiririti ny Satana hatramin'izay no asainy ataony Eva koa dia tratra Eva ary mbola io lainga taloha nataony tamin'ny Eva io ihany no mbola mamitaka ny olona maro anarivo taona ny aty aoriana ny tsy fahafatesan'ny fanahy na koa ny fivavahana amin'ny maty ny fiankohofana amin'ireo sary izay mampiseho ny maty ireo rehetrareo any dia hevitra sandoka izay nivoaka avy amin'ny mpanompo sampy dia ny fanolorana fanatitra ho an'ny maty izay mety ataontsika amin'ny fotsika rehetra noho ny tsy fahalalana kanefa manome fahafampohan'ny Satana isika amin'ny fanaovana an'izany tsaroantsika tsara fa rehefa namitaka ny Eva nge Satana dia mena rana ny fomba nisehoany tsy miseho mivantana mihitsy izy kanefa rehefa nanaiky ny feon'ilay mena rana Eva dia nanaiky an'ny Satana ny dikan'izay dia izao hitantsika izao ny vokany tsy ho faty sy akory ianareo kanefa firifiry izay ny efa maty andeha ho jerentsika vetivety eny ny amin'ny fotom-pinoana diso momba n'ireo lazaina hoe olo-masina lazaina fa mihevaeva endretrarehetra eny finoana izay mifanohitra amin'ny teny vao nivakiantsika tao amin'ny Mpitoroteny 7 teo izany ny anarantsika fa ampitoviany baiboly amin'ny toromaso ny fahafatesana
ary 10 mila zany soratra masina an'izany satria mijanona ao ampasany ny maty dia iza zany a reny fanahy mihevaeva reny tsy olona maty ny tsangana izy reny zao no vakitsika eo amin'ny apokalipsy 5:14 apokalipsy 5:14 fa fanahiny demoni ireo ka manao famantarana sady makany ampanjaka amin'izao tontolo izao dia manasanao koa hamaky izay voalaza ao mpanjaka 2:17 mpanjaka 2:17 ary ny nanao azy ho tsindrin-javatra sy ny mpanao atsarana sy ny terafima sy ny sampy ary ny favetavetana rehetra izay hita tany amin'ny tany Joda sy tany Jerosalema dia niesorony Josia koa mba hanatanterahana ny teny lalàna voasoratra ao amin'ilay boky hita ny Ilkia mpisorona tao an-tranon'i Jehova. Nahoana moa nampatsiaro ny sitrapon'Andriamanitra izay voarakitra tao anatin'ilay boky. Ary sika dia mahazo tombontsoa satria eo ampelantanantsika avokoa izany. Ary raha mandinika tsara ianao ny fampianarana momba ny fanahy tsy mety maty anie dia manaisotra ao an-dohantsika ao ny hilantsika ny heran'ny fiverenan'i Kristy fanondrony izay hanangana ny olony amin'ny maty rehefa tonga izy. Inona ary no ilantsika mpamonjy izay hamonjy atsika hanangana ny maty eto amin'ity tany ity raha toa ka efa mba mitsingevana ao any an-danitra ny olona rehefa maty? Tsy efa nandinika an'izany ve ianao? Raha mino tsy fahafatesan'ny fanahy ianao dia hino koa fa rehefa maty ianao dia makany an-danitra avetrany. Nefa raha marina izany, nahoana ny mbola ho avy Jesosy hanangana an'ireo maty eo am-pasana raha toa ka efa ny an-danitra izy ireo? Ary moa ve tsy alahelo mafy ianao raha ho ampidinina indray rehefa ho avy izy? Satria ianao efa mba hany ka nahoana no ampidinina indray? Saingy fampianaran-diso avokoa izany. Aza mandray ambolo ny rery havako dia nio tsara ny tenin'Andriamanitra. Manafoana ny hilantsika ny fiverenan'i Jesosy fanondrony izany fampianaran-diso izany. Tian'Andriamanitra isika haniry ary tsy hijanona entanentana amin'ny fiandrasana ny fiverenan'i Jesosy ary efa maika ny amin'izany fotoana faratampony izany ny lanitra manontolo kanefa lasa mampienana izany fanantenana ao amintsika izany ty fampianaran-diso momba ny fanahy tsy mety maty ity. Ankoatran'izay dia mario tsara fa fomba anankiray ny foroan'ny Satana koa izany finoana ny fanahy tsy mety maty izany atonga ny olona tsy holiana amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra mihitsy raha mbola velona fa hanara-po amin'ny filany nofo satria manenina rehefa maty tsinona ho lasa fanahy sisako. Hitantsika amin'izany ny loza teraky ny finoana ny fanahy tsy mety maty. Nahoana ny be lehibe ny fiangonana maty ara-panahy ankehitriny? Nahoana ny rehefa ho faty ny olona vao manakaiky ny fiangonana? Any an-dafy tena be dehibe an'izany ary misy aza fiangonana akaiky ny fasana mihitsy ny misy azy any velany any. Nahoana ny betsaka ny fiangonana ny tsy manana hery ara-panahy? Satria verina izy ireny ny fanantenana ny amin'ny fiverenan'i Kristy fanondrony. Very ilay hafanampo mirehitra ny amin'ny fahatongavan'i Jesosy. Very ilay finoana ny fananganana ny tena amin'ny maty. Izay lasa resaka mbava fotsiny. Ka manasa antsika ry hiverina amin'ny tenin'Andriamanitra madiodio hoe tsy misy fiarovana anao amin'ireo fitaka ataon'ny Satana fa tsy izay ihany. Tsy hoe rehefa nahazatra dia marina sy mety. Tsy mandeha amin'ny demokrasia ny fahamarinan'Andriamanitra. Tsy ny demokrasian'olona hovonjena efa simba ny fahotana hamoaka hevitra efa maloto, malemy no ndeha hanovana indray ny fahamarinana madiodio napetrak'Andriamanitra. Fa tsoina lehibe izany, fitaka goavana mihitsy. Ankoatr'izay dia hojerentsika indray ny toetra hafa mampiavaka ny Babilôna. Satria saina miala ao isika. Babilôna dia fohy be ny fivavahana amin'ny masoandro. Ny fivavahana amin'ny masoandro rehetra dia niainga avy tamin'ny fomba fanaon'ny mpanompo sampy isan-karazany. Manandanja ity teny ao amin'ny Ezekiela 19:12 ity. Izay hovakitsika. Ezekiela 19:12. Izao ny zavatra naseho tamin'ny Ezekiela. Vakitsika. Dia nientiny ho eo amin'ny kianja anatiny amin'ny tranon'i Jehova aho, ary indro teo ambaravaran'ny tempolon'i Jehova dia teo anelanelan'ny lavarangana fidirana sy ny alitara dia nisy tokony ho 520 lahy
ny ambony tempolon'i Jehova ka nanatrika ny atsinanana ary ireo dia niankohaka nanandrifiny masoandro nanatrika ny atsinanana. Tafiditra efa tamin'izany no efa tafiditra ny fivavahana amin'ny masoandro. Ity misy tantara kely mahavariana izay anampy antsika hatakatra ny andohan'ny fivavahana amin'ny andro alahady osolo ny sabotsy akoatra izay efa nianarantsika teto. Ny ekeny jiosy ny fampianaran'ny Babilôna momba ny tsy fahafatesan'ny fanahy dia nivavaka tamin'ny tamoza efa maty izy ireo. Tao amin'ny tempolon'ny tranon'Andriamanitra izy ireo dia ilay tempolo jiosy natao hivavahana izy ireo amin'Andriamanitra dia nitodika arabaka teny nanatrika ny masoandro dia tsy maintsy niamboho tamin'ny tempolon'i Jehova izy ireo mba hahafahany manatrika ny fiposahan'ny masoandro avy any antsinanana. Nivavaka tamin'ny masoandro ireo mpitarika ireo, nivavaka tamin'ny masoandro fa tsy nivavaka tamin'ilay namorona ny masoandro. Toe-javatra efa niseho teo anivon'ny jiosy fa iny ny fivavahana amin'ny bala. Ary tamin'ny andro ny Ahaba vadin'i Jezebela dia tena ny fitondram-panjakana mihitsy nandray an'izany ho fivavaha-panjakana. Dia izay sisa tavela satria vitsy anisan'izany Eli tamin'ny fijoroana amin'ny fahamarinana mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia noenjehina azagaga isika fa izay rehetra tena mijoro amin'ny fahamarinana mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia efa nilaza Jesosy fa tsy maintsy hoenjehina. Kanefa hoy Jesosy eo amin'ny Lioka 12:12 Lioka 12:12 aza matahotra riondro vitsy fa efa sitraky ny rainareo ny anomeanareo ny fanjakana. Ka mazava amintsika ny tantara fa avy any Babilôna no ny andohan'izay fivavahana amin'ny masoandro izay. Hoy inga i James Fraser ao amin'ny bokiny mitondra ny lohateny hoe The Worship of Nature, boky 12 pejy 720. Tao amin'ny Babilôna fahizay hoy izy dia efa hatramin'ny fahagola no nivavahan'ny olona tamin'ny masoandro. Niova endrika fotsiny izany amin'izao fotoana izao fa amin'ny endrika tena moderna no anehoan'ny Satana azy. Nankalazaina toy ny zava-masina ny masoandro, tafiditra tao anatin'ny rafim-piankofana mihitsy. Izany ny famelezana voalohany nataon'ny Satana tamin'ny fiangonana. Misy boky ny tantara anankiray koa mitondra ny lohateny hoe The Two Babylons nosoratan'ny Dr Alexandra Hislop ao amin'ny takila 500 zao ny vakitsika ao. Mba ampiavana ny mpanompo sampy sy ny anaram-piangonana kristianina i Roma amin'ny fanohizan'ny paikadiny dia nandray fepetra nampifangaro ny fetim-pivavahana kristianina sy ny mpanompo sampy ary mba hahatonga ny mpanompo sampy sy ny kristianina izay tafalentika tao amin'ny fanompody sampy amin'ny io lafin'io sy amin'ny zavatra maro hafa mba hifandray tanana. Izany moa dia tao anatin'ny paikadiny Constantin fahiny izay mpivavaka amin'ny masoandro amperora romanina tamin'ny fampitambarana ny kristianina izay nivavaka sabotsy sabata avokoa taloha sy ny mpanompo sampy izay mivavaka tamin'ny andro alahady natambany mba hampitambatra ny fanjakany. Kanefa lasa nampandeferina ny didin'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra ka manasa tsika Andriamanitra amin'izao fotoana izao mba hiverina madiodio amin'ny teniny. Hitanao ve izay lazain'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 7:17? Milaza izy fa maro amin'ireo fotom-pinoana diso no tafiditra ao am-piangonana, nampitandrina izy fa niala tamin'ny fahamarinan'ny soratra masina ny fiangonana. Ity misy fanambarana anankiray izay mety tsy hampino anao ary mety mahagaga anao mihitsy. Nisoratana mpanoratra batista anankiray, mpanoratra malaza izy ity. Ny lohatenin'ilay boky dia hoe The Baptist Manual, nosoratany Dr Edward Hiscox. Fanambarana nataony tamin'ny taona 390 izy ity tamin'ny mpitandrina batista anjatony. No azavainy natonga ny alahady ho tafiditra tao am-piangonana. Hoy izy, mahonena fa ny alahady izay tonga niaraka tamin'ny mariky ny mpanompo sampy dia nanjary kristianina amin'ny anaran'Andriamanitra masoandro. Rehefa izany dia noraisina ary no hamafisy ny fahefana papaly izay niemotra ary nolovain'ny protestantisma toy ny zava-masina. Teboka. Azontsika marinina izany.
fanambarana manala sarona nataony mpanoratra an'ilay boky the baptist manual izany dia milaza ny alahelo ny tahakan'izany koa mpaminany Ezekiela satria nomen'Andriamanitra ho antsika ny sabatany ho famantarana ao amin'ny Ezekiela 20:12 Ezekiela 20:12 ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izaho Jehovah ny manamasina azy. Be dehibe ireo fampianarana avy any Babilôna izay asain'Andriamanitra hialantsika satria efa akaiky ny fiaviany. Anisan'izany ny tsy fahafatesan'ny fanahy sy ny fivavahana amin'ny maty. Marina fa betsaka amin'ireo olona izay mivavaka amin'ny fomba diso no tena tia an Jesosy ary tena manao izany amin'ny fony nefa miaina amin'ny andro farany isika ary namako. Mila miverina manontolo amin'ny Baiboly isika. Andriamanitra dia tsy Andriamanitra ny marimaritra iraisana. Ny fahamarinana dia fahamarinana ary mijanona ho fahamarinana ninninona ataontsika olombelona tsy manova ninninona izany. Ny mety amintsika dia ny manaiky amin'ny mpanetretena ny marina satria tsy maintsy hanatrika an'izany isika ary ho tsaraina amin'ny refy ny fahamarinan'Andriamanitra fa tsy amin'ny refy ny fahamarinana napetrapetrak'olombelona izay andiso fanantenana antsika raha tsy sahy mijoro isika. Mampatsiaro mpivady izay mpitandrina tao amin'ny fiangonana anankiray any Papua Nouvelle-Guinée izany. Helena sy Simona no anaran'izy ireo. Nolazain'izy ireo fa isaky ny mamaky Baiboly izy ireo dia tsy tafandrimandry mihitsy amin'ireo lahatsoratra momba ny sabata. Ary rehefa nitoroteny Helena indray mandeha dia nininy dinganina izay andiny miresaka mikasika ny sabata satria tsy hitany mihitsy izay fomba nazavana azy. Indray alahady raha teo ampitoriana teny tao am-piangonana izy dia nidinganina indray ireo andinina tsapany tamin'izay fa nilainy mbola hanao fianarana lalina kokoa. Raha teny an-dalana ho any an-trano izy mivady dia nivavaka mangina fa raha tarian'Andriamanitra amin'ny fahamarinana izy ireo dia hanaraka an'izany. Ry namako, izany vavaka izany dia vavaka hovalian'Andriamanitra mandrakariva ary afaka manamarina an'izany izahay fa be dehibe, tena be dehibe eto Madagasikara fotsiny dia fa be dehibe ireo olona tsopo izay nafana fo tamin'ny fanarahana fahamarinana tsy mifanaraka amin'ny voalaza ao amin'ny Baiboly kanefa rehefa nangataka tamin'Andriamanitra izy hoe ohatra mampisalasala ahy izany, inona ny marina fa mba hazavao ny saiko Andriamanitra dia gaga ianao fa tena nasehon'Andriamanitra azy mazava izany. Dia manaraka amin'ny marina izy ireo. Amin'izao fotoana izao Helena Simona dia efa vita batisa ara-Baiboly dia nanorina fiangonana mihitsy izy ireo. Noravany ny tranony mba hahafahany manome toerana lehibe hanaovana fiangonana dia nanao trano teo akaiky izy. Tamin'ny andron'ny Ezeka teo anivon'ny zanak'Israely fahiny dia efa tafiditra tao amin'ny vahoakan'Andriamanitra ny fahatso-kevitra vokatry ny fidirany mpanompo sampy tsikelikely tao amin'ny fiangonana ary nisy antso mihitsy nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Ezekiela mahakasika an'izany. Ao amin'ny Ezekiela 2:20 Ezekiela 2:20 ny mpisorona dia mandika ny lalako sy mandoto ny zavatra masina. Tsy manavaka ny masina sy ny tsy masina izy na mampiseho ny tsy fitoviany maloto sy ny madio ary mitampy maso tsy hijery ny sabatako izy ary tsiratsiraina ao aminy ahy. Ka azagaga isika fa fanaon'Andriamanitra mihitsy no mandefa fampitandremana tahaka izao alefa amintsika izao fa tsy afaka fenina na safosafona ny marina. Manandra-peo Daniela fa hisy fahefana amin'izao andro izao. Voalaza ao amin'ny Daniela 7:15 Daniela 7:15 izay hitady hanova fotoana sy lalàna. Ry namako, tsy misy fiangonana na fikambanana na rafitra na olo-tokany eto tany manana fahefana hanova ny lalàn'Andriamanitra na hanova ny teniny. Averina ihany fa Jesosy tenany mihitsy no ny teny. Tsy tonga izy handrava fa hanatanteraka. Tsy misy ho foana akory amin'ny lalàna na tendry tsoratra iray aza
mandra-patanteraka izy rehetra matoa tena nataony amin'ny atsipriany mihitsy hoe natendry soratra iray aza dia fantany fa isy anova izany ny fampianaran-disony babilôna momba ny toetran'andriamanitra sy ny fitondrany no antony atsona ny olona hialao ane halan'andriamanitra izany rafi-piankofana sandoka izany satria fotomponoana avy amin'ny devoly reny entina mamitaka ny zanany marobe ireo mbola voafitaka araka ny voalazo amin'ny oabolana toko oabolana toko 5 manao hoe misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy kanjo lalana mivarina ny fahafatesana ny hafarany ka rariny raha mandefa antso andriamanitra satria mandeha amin'ny fahatsorapo ny olona mandeha amin'ny lalana everiny fa mahitsy dia sainy miverina amin'ny fahamarinana mahdiodio amin'ny ten'andriamanitra isika rehetra ne samy tian'andriamanitra dia izany no iantsony antsika hiala mifandrika sy ny fitaka hiala ao babilôna hiala amin'ireo fampianaran-diso mifanipaka amin'ny fahamarinana mazava ao amin'ny tenin'andriamanitra tsy fialantsiny amin'ny fahadosoana sy ny fahotana ny tsy fahalalana satria misy lalana misokatra amin'izao fotoan'izao ry namana ahafahanao mahalala sy manaraka ny sitrapon'andriamanitra mivoza ny varavarana izany ary tsy misy afaka manidy raha tsy efa sitrapon'andriamanitra nomeny antsika ny teniny mba hifankazarantsika amin'ny fampianarany ahafatarantsika izay takiny amintsika rehefa tonga teo amin'i jesosy ny mpahay lalàna anankiray ary nanontany azy hoe inona no ataoko handovako ny fiainana mandrakizay dia fanontaniana ihany koa no navalin' jesosy azy manao hoe inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna dia apetraka amintsika koa izay fanontanian' jesosy izay rehefa mitadiny marina ianao inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna inona ny voasoratra ao amin'ny tenin'andriamanitra fa tsy hoe inona ny lazainy ranona na lazainy ranona na lazainy anina tsy ampy ny manana faniriana tsara efa tsara fa tsy ampy ary tsy ampy ny manao izay heverinao fa marina na koa izay lazainy mpitandrina na lazainy radio na lazainy boky fa marina fa hamarino ao amin'ny tenin'andriamanitra re olona tandindomindoza ny famonjena ny tenanao raha tsy mitrandraka ny soratra masina ho an'ny tenanao manokana ianao tsy ho sambatra mihitsy ianao na dia milaza ny tenanao kristianina aza ary voamarina raha baiboly anie izany ao amin'ny apokalipsy 1:7 manao hoe sambatra izay mamaky sy miaino ary mitandrina izay voasoratra ao anatin'ity faminaniana ity fa antombotra ny andro mila miaino mila mamaky mila mandalina mila mitandrina nahoana moa satria jesosy mihitsy no nilaza fa satana dia mandefa fisandohana milohany fivindrainy amin'irao ny lanitra dia hoy ianao hoe tsy misy an'izany mampandainga an' jesosy ianao raha miteny an'izany hanaovan'ny satana fisandohana mambahoaka avokoa ireo fahamarinana ao amin'ny baiboly noho izany dia mila mianatra amin'ny baiboly ho an'ny tenanao ianao ary rehefa mahafantatra an'izany ianao dia asaina mba hizaran'izany amin'ny hafa alay voan-tsaina kely anie raha maheno fofotsetroka ianao sanatrian'izany avy any ivelany any dia mamono tranonao mivoaka ny tranonao ary mahita ny trano namanao mirehitra kanefa tsy hitan'izy ireo efa tena milelalela nefa ny afo eo amboniny eo ka farafaratsiny dia tsy maintsy antso azy ireo ianao anao hoe afo fa mivoa mantosira dia sady antso ny pompie ianao sa tsy izany ve ry namana raha misy olona na fiangonana na fikambanana mampianatra anao fa tsy manan-kery intsony ny didy folon'andriamanitra ary rehefa foana ny lalàn'andriamanitra izay mitaratra ny toetrany kanefa milaza izy fa tsy ilaina intsony izany amin'izao andro izao dia mantosira ho ao amin'ny baiboly izao ny fiangavian' jesosy ao amin'ny testamenta vaovao ao amin'ny jaona 7:17 raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko ry namako ny testamenta vaovao no milaza an'izany ka raha misy mampianatra anao zavatra mifanipaka amin'izay voalaza ny tenin'andriamanitra mantosira ao amin'ny baiboly raha misy milaza aminao fa efa novana izany dia
omeo azy zay voalaza o Malaki 3:5 manao hoe fa izaho Jehova dia tsy miova, isika ny miovaova. Raha misy mampianatra anao fa mbola manana vintana faharoa ny ovovonjy ianao orianany fiverenan'i Jesosy, mandosira hiala amin'izany fitaka lehibe izany ry namana. Ny rahantsika nahita ny verimberina tao amin'ny soratra masina fa Jesosy dia hitondra ny valiny nataon'ny olona tsirairay amin'ny fiverenan'ny fanondrony, ary tsy misy famindram-po fanondrontsony aorianan'izay. Ampitahin'i Jesosy tamin'ny andro Noa zany famerenana no ataontsika. Rehefa nikatona ny varavaran'ny samby fiara dia tsy nisy famonjena fanondrontsony, ka anio ny fotoana fanararoatra. Tsy misy antoka ho an'ny rapitso anie, indrindra fa eto amin'ity tontolo efa potika misy antsika ity, izay feno fisavorovoroana sy tsy voafeh. Every fa ny tena zava-dehibe indrindra dia ny famonjenanao amin'ny alalan'i Jesosy, ary tsy afaka hiantoka an'izany ho anao na iza na iza. Raha toa ka misy mampianatra anao fa amin'ny fomba miafina no hevian'i Jesosy indray eny amin'ny raholanitra, dia mandosira ho amin'ny Baiboly fantaro izay voalaza mazava momba an'izany. Io ihany no refo tsy misy diso ny fahamarinana. Rehefa fantatrao ny marina dia zarao ampitiavana sy amin'ny fanetrehetena feno amin'ireo tsy mahalala an'izany. Ny fanahy masina no andresy lahatra izay rehetra tena mitady ny fahamarinana amin'ny fahatsorana sy amin'ny fony rehetra. Ny rahantsika namaky fa ny maso rehetra no ahitany fiaviany eo amin'ny rano lanitra, miaraka amin'ny famirapiratanyireo anjeliny sy ny feon'ny trompetra mafy. Anakoako hamirapiratra maneran-tany izany fotoan-dehibe faratampony izany, hiariary amin'ny rehetra ny fiverenan'i Jesosy fa tsy ho zavatra miafina anohany. Ary eny amin'ny rahony lanitra Jesosy no hotsenaitsika, fa tsy mitehantany ety intsony ny tongony amin'ny fiaviany fanondrony. Zany ny voalaza mazava ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha misy mampianatra anao koa fa ampijaliana mandrakizay ho ny mpanota, ka mirehitra ao amin'ny afo izy ireo ankehitriny mandritry ny mandrakizay, dia miazaka zaho ao amin'ny Baibolinao manamarina an'izany. Nianatra ny soratra masina isika, ary nahita ny masontsika fa tsy misy afo be mirehitra izany anohany, fa kosa handevona tanteraka ny ratsy fanahy ny afo avy amin'Andriamanitra amin'ny farany, ary ho faty ny afo aorianan'izay. Ny vokatry ny afo be ihany no ho mandrakizay, fa tsy ny faharetany. Ilayntsika mampatsiaro an'izany fahamarinana lehibe rehetra izany, satria manoloana ny fitaka lehibe isika. Ho mafy ny fitaka. Eno eny ny zavatra nolazain'i Jesosy momba an'izany ao Matteo 5:4, fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneo fahamantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo ny atao dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahany. Ka aoka re tsy ho amaivanina izany fampitandremana izany e. Ry namana, raha misy koa mampianatra anao ny tsy fahafatesan'ny fanahy, dia tsy maintsy miazakazaka makao amin'ny tenin'Andriamanitra hijeriny marina ianao, satria izay ihany fiarovanao anao. Tsarovy fa io fampinoana ny olona fa ny fanahy tsy mety maty io no fitaovana faratampony hoentin'ny Satana mamitaka. Iseho amin'ny endriky ny olo-masina efa maty izy, na mety akatahaka ny endriky Jesosy mihitsy aza hanao fahagagana samihafa, hambaboana olona, ary ilaza amin'ny olona rehetra aorianan'izay fa efa novain'Andriamanitra ny didy folo, dia tsy maintsy hanaiky mora foana ianao rehefa tsy mahafehy ny fampianarana mikasika ny toetry ny maty, ary hino sanatriany vava fa tsy maty ny maty, dia ho ampiasain'ny Satana izany hamitahana anao velona. Isika rehetra nefa dia samy manota, mila mangataka famelan-kelo ka mila ny fahamarinan'ny kristiana marina antsika foana isika. Zao nefa voalaza ao amin'ny soratra masina Mpitoroteny 5:5, efa nivakitsika teto fa averina ihany, ny maty tsy malala na inona na inona. Andriamanitra irery no manana ny tsy fahafatesana amin'izao fotoana izao. Ny loza lehibe dia izao, misy olona milaza hoe mistera zany fa aza miresaka an'izany, kanefa izy mino izay fampianarana natolotra azy fotsiny, fa tsy tia halala izay lazain'ny soratra masina. Vokatra izany dia hialany ny fianarana Baiboly, satria heveriny ho lalina sarotra ho azy izany.
ny marina nefa dia izao azony tsara ny teny tsotra ataon'andriamanitra saingy nampianarina azy tamin'ny fomba diso ary rehefa nahazatra azy dia tsy te hala amin'izany ntsony izy kanefa mamita tena ny olona tahaka an'izany satria tsy hanovan'ny marina sy ny vokatry ny safidiny izany toetsaina izany misy dia misy ny olona tsy te hisahirana hitadiny marina kanefa izao no aka ho fantatsika na iza dia tsy maintsy andalo fitsarana eo anatrehny fahamarinana na ny efa maty aza dia tsy maintsy ho atsangana hiatrika ny vokatry ny safidiny ka leo atrehana dieny izao rehefa tsy maintsy ho atrehana ihany amin'izay fotoana izay amin'izao mantsy mbola afaka miverina mazava tsara amin'andriamanitra sy ny fahamarinana ianao fa amin'izay fotoana izay efa diso oriana loatra zao ny vakitsika eo amin'ny Matio 7:17 midira mivavahady ety fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any ahoana hoe malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any fa ety izany hoe tery dia tery ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy tsarovo ry namako fa olona 8 monja niditra tao amin'ny sampy fiara tamin'ny andro Noa ka voavonjy 8 monja tamin'izao tontolo izao nisy tamin'izany fotoana izany milaza mitsika io lahatsoratra io fa tsy ny ankamaroan'ny olona no hifidy ny hovonona rehefa tonga Jesosy mampitandrina antsika Jesosy eo Matio 7:15 Matio 7:15 manao hoe mitandrema ianareo fandrao voafitaky ny mpaminany sandoka izay makao aminareo mifitafiany ondry fa ao anatin'ny diamboadi mitoa izy zay zany ny fomba fiasan'ny mpaminany sandoka ary manitaka izy satria manao fahagagana dia ohatran'ny tena masina mihitsy ny fijery azy fa ao anatiny hoy Jesosy hay tena ambody ary ny ambodia dia tena tsy mahazaka ny mahita ondry mihitsy fa ny hinana ny ondry ihany ny tena mahamay azy ka samy mangataka fiarovana amin'Andriamanitra fahazavan-tsaina avy aminy fa omeny mamaim-pony ianao dia izao koa mivolaza amin'ny Ezekela 12:15 Ezekela 12:15 mikono ny mpaminany ao aminy tahaka ny liona mierina mamiravira aza izy mihinana olona izy sady malasa ny arena sy ny zavatsoa ary mahamaro ny mpitondra tena ao aminy ary tsy vitany mamandalitra zany ilay mpaminany sandoka fa tena alainy hatramin'ny arena sy ny zavatsoa eo aminao ary izy ny mahamaro ny mpitondra tena mampieritreritra koa zany ry namana tandremo mpampianatra sandoka fa mampifikitra ny olona milainga ary manaka anazy tsy hamaky ny tenin'Andriamanitra hitady ny fahamarinana io no anisany hampiavaka an'ireny mpaminany sandoka ireny tsy hampirisika anao mihitsy izy handalina ny tenin'Andriamanitra sy hanamarina izay zavatra lazainy varianiny amin'ny fahagagana mamitaka fotsiny ianao mba hatoko izay rehetra ampianariny mampitandrina antsika koa Jesosy ny amin'ireo milaza ho afaka manova ny didin'Andriamanitra zao no lazainy mazava ao Matio 10:17 sy ny 9 Matio 10:17 sy ny 9 nahoana ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra no ny fampianarana voatolotra anareo ka dia foananareo ny tenin'Andriamanitra no ny fampianarana voatolotra anareo ry piatsara velatsia marina ny namina ny Isaiahanareo hoe ity firenena ity manaja molony fa ny fonikosa lavitra koa foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy Matio 10:17 sy ny 9 tsy miantso anao hialo amin'ny tontolo anankiray Andriamanitra hialo ao Babilôna raha tsy hampiditra anao amin'ny tontolo anankiray azo antoka dia ao anatin'ny tontolo ny vahoaka ny sisa dia ireo vahoaka sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy zay ny voalaza fa hampiavaka azy eo amin'ny Apokalipsy 4:12 ka ny 12 manao antsy Jesosy miverena ty amiko ao amin'ny fahamarinako izay tsotra sy mazava tsy misy afaka hiantoka no avinao afa-tsy izaho miverena amiko hoy Jesosy hanome tanjaka sy hery ho anao afaka hiala amin'ny Babilôna Jesosy hijoro eo amin'ny fahamarinan'ny Baiboly irery ihany mety anontany teny ianao amin'izao fotoana izao hoe ahoana ny amin'ny olona manodidina
izay tokony andrian'izao fahamarinana izao ry namako ho tonga vavolombelona lehibe lavitra ho an'ny havanao sy namanao ianao amin'ny fanarahanao ny dia tongotra Jesosy rehefa tapa-kevitra tsy hijanona ho Babilôna miaraka amin'izy ireo. Amin'ny fomba ahoana no ampitandremanao ny hafa amin'ny mariky ny bibidia amin'ny fitoerana ao Babilôna nefa ianao mbola miaraka amin'izy ireo ho tahaky ny fiatsaram-belatsiana izany dia tsisy vokany. Nilaza pahabemasy Jesosy fa manana ondro sarobidy izay tsy mbola ao anatin'ny valana izy fa rehefa mandreny fahamarinana miantso azy izy ireny dia hifidy ny lalan'Andriamanitra ireny olona ireny. Ao anatin'izany vanim-potoana izany sika amin'izao fotoana izao hitantsika ny fahasimban'izao tontolo izao tanteraka amin'ny faminanian'Andriamanitra ka izao ny fotoana mety hanarana ny marina. Tsy misy fotoana intsony tokony hijanonantsika amin'ny fisalasalana eo amin'ny fefin'ny Babilôna. Rehefa tonga ny fotoana fitsapana ireo izay nanao ny tenin'Andriamanitra ho fitsipiky ny fiainany dia hiariary tahaka ny andro fahavaratra izy ireo. Azo fanaratsiana tsy takatry ny saintsika isika kanefa hiariary tsara daholo ny marina amin'izay fotoana izay. Tsy misy fahasamihafany voamarika ange eo amin'ny hazo maitso ririnina sy ny hazo hafa fa rehefa mitsoka ny rivotry ny ririnina dia hita tsy miova ny hazo maitso ririnina fa ny hazo hafa kosa dia tsy misy ravina intsony. Amin'izao fotoana izao dia ohatrany hoe tsy misy fihavahany amin'ny kristianina tena izy ny mpampianatra sandoka nefa tsy ho ela dia ho avy ilay fotoana izay ampibaribary ny fahasamihafana. Tsy misy miafina izay tsy ho aseho hoy ny tenin'Andriamanitra rehefa manomboka ny fanenjehany. Ny mpivavaka tapany sy ny mpiatsara velatsia dia hiozongozona ka hiala amin'ny finoana fa ny tena kristianina kosa hijoro satria naorony teo ambony vatolampy ny finoany fa tsy tamin'ny fasika mora lasany rika. Zao ny vakintsika eo amin'ny Jeremia 9:9. Zao no lazain'i Jehovah: mijanony eo andalana ianareo ka izaho anontanio izay lalana masakatry ny ela dia izay lalana makany amin'ny tsara ka iny no izory dia hahita fitsarana ho amin'ny fanahy ianareo. Jeremia 9:9. Ka raha mijoro eo amin'ny sampanandalana ianao amin'izao fotoana izao mandinika ny ataonao te hivoaka avy eo Babilôna ve ianao hifidy ny lalan'Andriamanitra. Aza misalasala ry namako, maniry ny fikitra amin'ny fahamarinana ve ianao ary fantatrao fa hitarika anao hatrany amin'ny fahamarinana rehetra Andriamanitra manasanao hiaraka mivavaka amiko. Rainay izay ny an-danitra mivavaka mba hisy fifoazana manokana ao amin'ny fo tsirairay avy izay miaino izao famelabelarana izao. Tompo, heninao ireo miantsoantso hoe raiso ny fiainako ary ento ho anao fa foiky ho anao izany. Ary raha toa ka rava ny zavatra rehetra manodidina anay, ny zavatra efa fantatray, dia tsy irery izahay noho ianao Tompo. Azonay ataony ho tony sy ho voaro amin'ny fampanantenanao. Natoko taminay mandrakariva ianao Tompo, ampio aho andositra ho ao amin'ny baibolinao ho valo ny fanontaniana rehetra ary amin'ny dingana rehetra izay ataoko tahaka an'izany retom-piara-mianatra amiko reto. Dia hoe ho alohanay sy ho aoriananay ianao ary amin'ny tahotra rehetra izay atrehinay dia fantatro fa ho arovanao eo ambany elatrao zahay. Amin'ny fonay manontolo nanaovan'izany vavaka izany. Amen. Raha misy fanontaniana tonga ao an-tsainao na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina dia manorata amin'ireto adresy manaraka reto: email awr feo fanantenana @gmail.com, page Facebook awr feon'ny fanantenana, na ny laharany finday 034 06 797 62 033 07 170 70. Mbola hitoy ny fiarantsika mianatra manantena ny mbola tafahoana aminao hoetondray amin'ny manaraka. Fidio ny lalan'Andriamanitra. Mandra-piona indray ary tompoko.
somafy irasitory jesosy ho avindra siroelitsony agambamany jesosy ho avindra ho avindra ho avindra jesosy ho avindra ho avindra ho avindra jesosy ho avindra zay vosoratra ihany no tsy ahiviko eto sa ikorontana ny tany lavo izao rehetra izao very hevitra daholo zay milaza ho mahay hisy arety namandoza mbola tsisy hatrizay fanareo vahoaka sisa hosedrany ianiko fahorina nanikisa molitranga etoko marireo holombo afity zay o foa fitaka fany alany ireo tity niala izy nisitaka vayandayo manahona olitsoro fona ve nahandrava manolona ireo sedra marobe ho antsiky zay tavela mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasany Dominique sy sambatra fanareo vahoaka sisa hosedrany ianiko fahorina nanikisa molitranga etoko marireo holombo afity zay o foa fitaka fany alany ireo tity niala izy nisitaka vayandayo manahona olitsoro fona ve nahandrava manolona ireo sedra marobe ho antsiky zay tavela mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasany fa ianao manahona mbolitsoro fona ve nahandrava manolona ireo sedra marobe ho antsiky zay tavela mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasany ho antsiky zay tavela mbola verinay hasany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasany zay lay monjany fanantenana Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org na www.feofanantenana.org.